Fitakiana fahanovana zany ihany matetika eto Madagasikara dia ohatra mandeha amin'ny alalan'ny korotana izy io, rotaka fiovana mety hoe fionganan'ny gouvernemanta, fionganan'ilay mpitondra mihitsy Alain Remiseza zany aiza ho aiza amin'izao le hoe fitakiana izay fahanovana zay. Tena mitaky rotaka mitovy amin'ny hevitra anao amin'izany ny fanakanana ny fanovana sy ny fanorenana ny fotony sy ny fandana makany amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka mitondra any amorotaka mivadika be zany fa tsy ho fitadiavana fanatsarana azy, ny fanakanana azy mahatonga antsika mandeha makany amin'ny herisetra tsy ny zavatra tsy misy rehefa io nge ny zazany tiana ozy malany gasy fa rehefa manaikitra ny nono ahilika ihany, manaikitra nono dia ahilika ihany, zany ny afantaranao an'izany zavatra zany. Ary ny zavatra mitrangatsika amin'izao dia azo itenenana ihany koa mbola aobola amin'ny malagasy hoe ny ataonay engy anadray aman-dreny raha tsy mahavoa mahafanina mahavoa mahafaty eotsika izao amin'izao fotoana izao ka raha te ho faty moa tsika inona ny olana tsy taoko mihitsy tapatapana sara nge gaga ina mbola nalehako aty aminareo fa tsy tokony aloha samy mipetraka amin'ny andro mangatsika ity any an-trano dia mizay dia ao tsy taoko izay olana ny jiro zany raha tapaka jirama efa tsy mila morotaka fa avelao dia alao zany samy tsisy jiro eto tsy mandeha ny rano dia alao samy tsisy rano eto rehefa tsisy tsony ny sakafo dia alao samy tsy hina eto ary zay voapoizina dia alao voapoizina eto zay zany no azo hitondrana azy rehefa zay ve moa tediavin'ny vahoaka malagasy akory atao feom-bahoaka tompoko dia feo an'Andriamanitra so dia efa leo an'le fitakiana fanovana etsero sy le fitakiana hetsika etsero ihany koa le vahoaka amin'izao fotoana izao ka hoe tsy mahatona an'izany tsony re tsy vondron'olona maro samihafa tsy mpanao politika rehetra fa mihitantsika amin'ny firaisamoan'ny pirenena ny syndicat eo mihitsy ho ale tsy mampitovy amin'ny hevitra sy tiamiko tsy malay taomina ane zany inona moa ny tomana amin'ny kibonao inona ny tomana anao amin'ny anao matimaty foana inona ny tomana aminao tsy mihinana vary ray vilia tsony isan'andro ianao ny tokony ho tonga saina anao an'izany tsisy pitarika zay ny tokony misy fa tsy miandry any Alain Remiseza zay tsy mijery fotsiny zay tsy mila an'izany anjaranao ny matsapa tena an'izany tsara manahoana ny fiainan-janako manahoana ny fiainam-badiko manahoana ny fiainan'ny mpiarabelona amiko zay ihany io fa zamenao anay izany ndao ny rotaka anonga-panjakana ho ny Alain Remiseza lany andronareo fa ny tsirairay avy ny tokony matsapa-tena ny fiainany zay ny tokony hitondrana azy izay ny mahatonga ny fanovana izay ny mahatonga ny fanovana fotsiny ary izay ny atonga ny révolution fa tsy mandeha tokana toy ny kirarony be mina ny révolution nandeha ny resaka teo tany Fianarantsoa-tany Andry Rajoelina androany any Sainte-Marie indray no nitaterana velan-kevitry ministra nisy lahateny tany nanaitra ny mpisehatra ara-politika an'le hoe fitakiana fanovana lalam-panorenana efa mandeha amin'izany ve zany amin'izao contexte politique zao iveriko fa izay le resaka nalefako teo aloha teo raha jerenao zany efa mivoaka le izy ity fanaovana conseil de ministre mandany vola be ty any amin'ny faritra dia efa fampelezan-kevitra amin'ny vola mahoaka zay fa raha ny fijerinao azy dia efa manomboka mivoaka omeny ny olona zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy zay ho ale tena marina izy marina dia tamin'ny voaka malagasy zay miantso hoe mila troisième mandat ny mpitondra mila manova lalam-panorenana eo amin'ny lafiny lalàna aloha dia hitako hoe sarotra ihany no tena miraviry an'io zavatra io akany amin'ny hoe fitatavana fanampim-potoana ny mpitondra raha amin'izao fijeriko azy zao satria zao na anao manao référendum izay efa manahirana raha ao amin'ny solombavam-panjakana efa fantatry ny olona fa solombavam-panjakana ny ao ny akabe azany ary na anao mandeha makany amin'ny république fahadimy zay amin'ny lalana misy pahay lalàna manao amin'io dia za mahita hoe amin'ny lafiny lalàna sy politique zany mahita hoe azo atao daholo zany fa ny fanontaniana tena petraka dia ny hoe fa maninona moa no ampitomboana zay ny fanontaniana petraky ny vahoaka ohatranay sarabam-bemboaka maninona ny ampitomboana satria miadan'izay satria mandeha tsara ny fiainanay ao tsara ny fari-piaina anay ka na mandra-pahafatinao ary anao eo merci mpamizay vonina ka sady mampirisika mihitsy alao anao troisième mandat le filoha alao izy anao fa dia mialatsiny ny diaspora fa dia anareo zany alefa so miferapara rehefa zay mijeriko azy io alao anao troisième mandat izy raha tsy sapany fa tena mandroso ny raha-pirenena
raha tsapany fa teny efa miadana ny Madagasikara, raha tsapany fa teny izao ny tena fara fa ambony ny arikarenantsika sy ny fomba fiainan'ny malagasy, alao izy tompoko anao 3e mandat, alao izy anao 3e mandat, sara mbola ifidy azy mandrapahafaty, mbola tanao izy raha ilainy zany am'izao fitanana misy ny malagasy zao. Le hoe eny fanoherana mihitsy zany am'izao fotoana zao manao hoana tsy mahavita mijoro, angamba misy izany fanoherana makasika izay fanoherana film zao fanoherana sa mivadika zay angamba sisany zay zany efa milaza fa raha mandeha fividianana efa miadana be voaka malagasy de zay ifidy 3e 4e 5e 6e 7e mandat zay vo ipetraka zay film zay zao ny fijerinay azy. Ao manao fanoherana nandegny fividianana maire commune tsisy fanoherana teo nandegny fividianana filoham-pirenena tsisy fanoherana teo sao de malemy le izy tsy fantatra ka rehefa malemy de solony ohatra ny tanàna Versample mela rehefa tsy mahavita fa raha zao efa tara loatra efa tsy maza andana mandoalika de mbo mazomazo se zao de ameny olona kely fotsim-bary ohatra ny akoho kely eo ngenao de manaiky zany le tena manahiry de manaiky de mandeha de miady azy manontany nareo eka nareo nge nareo ny fidina ina mo za aloha de efa lan'ny fidiny rehefa mpanolotsainana filoham-pirenena prime ministre ministre fa za mahita hoe tsisy ilana zany fifidianana zany zao hoe haizay sikirinao indray le tena hevoko tsy tiako tenenina tsy mila tsy zany fifidianana zany ny firenena raha nanomboka tamin'ny enimpolo tsika nanomboka ny fidy zao tsika efa 5 amin'ny roapolo zany zany hoe 2025 tsika am'izao fotoana zao tany amin'ny 1960 tsika 700 de enimpolo ny fidy nazo lafalovatena tsy tako inona no azo tenenina am'izany raha ny fifidianana nampanova zavatra efa fifidianana efa onimpolo zay mbalo zao no misy amin'ny Madagasikara arakaraky ny fifidianana no mahatonga malagasy rehefa mitany sy mikirosofahana mbola misy any anga fifidiany fitedavatseza zany fa raha mahinareo de amboary raha le fiainam-pirenena mbahoaka alefasony rano alefasony jiro hoe miakatra foana mividiny kapokambary miakatra fa nareo mihina mbola mpanjakanao de manaiky zingy le teneny koa tsisy mpanohatra an'izao zao tsy mahita an'izany zay merci ny rampitondra ve zany fahitany lindremiseza indreo olona mijoro mpanohitra tsy niteny zany mety ho zay ve ohatra matsapa-tena hoe ohatra ny kisarisarina mpanohitra no hitatsika eo satria raha oariko amin'ny Nelson Mandela ry zareo de tena lavitra ny tay mihitsy ny afo zay ny ilazako azy sao de matahotra ihany koa nefa ny zavatra tenenina aka io miankina amin'ny fahaizanao sy ny zavatra ataonao koa nge ny tanin'ny olona hoe ty ho atao an'izao na ho atao an'izao hoe zay eto atoerana am'izao fotoana zao ny film de matsapy zay hoe zao no tokony tenenina za zao de mitabatabata amin'ny resaka fanapozinana ka tsy navoakany izy iny zany tsy milaza mitovy ny hevitra rehefa herinandro ao tsy miteny avatsiny avoay ny olona rehefa tsy hitanao le zavatra de mbola hiteny rehefa aveo ahoana moa ty satria za zao de tena sadaika iverina ianatra tompoko fa may be loatra ngamba le ministra sy le olona miteny fa tsy haiko ny dikan'izany singy zany za ndre kosa aloha tena tsy menatra ny hiteny an'izany fa tsy haiko tompoko zany singy zany aza vao amiko fa zay moa le efa antitra de mbola tam'le nos ancêtres les Gaulois zany hoe teny frantsay ny nainao ka raha miteny anao hoe atome raha miteny anao hoe cellule raha miteny anao hoe molécule de mety ho azoko ihany fa za tsy hoe vendrana fa tena tsy haiko mihitsy farafaratsiny rehefa niteny anao de napetraka ao ny teny misaza azy mitovy amin'ny tenina vahiny efa tena scientifique za zany zao mametra-panontaniana inona re tompoko ty singy fa raha nisy olona folo na endikany singy aniano radio sy télé tapao ny lohako eo zany le olana ka singy inona de za fotsiny mieritserita toy zake molécule angambozany teny le riteny raha vao kely nio zay mantsy mety tsy manana maha izy azy tsony tsy mahavelona tsony ka molécule zany misy anarany daholy inona nanatsofoana azy tao anaty inona molécule zany tsy miditra fotsiny am'izao hoe tena molécule 100% fa tsy maintsy misy nampidirana azy natao tao amin'ny gâteau ve natao tamin'ny ramanonaka ve natao tamin'ny mayonnaise ve de mijery ny le tandremo zay ny fanontaniana voalohany tsy misy an'izany mbola tsy mangarara zany le omaly inona tsy mangarara ony inona k nandefasana zany amin'ny laboratoire ia afantarana hoe inona le izy de namaly ve laboratoire hoe singy le izy nga le laboratoire mahiteny midika an'izany singy zany amin'ny teny gasy any ampitany le izy nalefe ka nahoana ny hoe singy
aizany taratasiny laba de maninona anao fenina migasy am'izay matety daolytsika menakafy fonga tena mbola ho ampiasaina anao vaninona le singa eo zany fantany de tsy azoko mihitsy le olona amiteny fa ho manaraka zany ina moa ny anafena anazy ny olona mateny efa miroapolo mahery efa fantany any amin'ny hôpitaly mbola misy ka inona no anafenana an'le izy hoe tirere olona le pozina tandreminareo fa raha mbola misy an'io a ity ny fanafodiny andao ndray raha nytaniko inona raha le fanafodiny alefa tany amin'ny laboratoire tokony teny laboratoire ty ny fanafody mety amin'ny ary matona alefa ny avelany de satria tsy ananatsika ny fahafantarana azy dikan'izany tsy ananatsika koa ny fanafodiny aiza inona le fanafody tsisy re aiza le singa mpanafody zay koa zany zao mitovy any eo tsika zao zany mahita an'izy ka rehefa mare an'izay a safo be matsiny zay de manao a hoe tsisy manometsiny anao re tompoko fa tena miteny mazava tsotra satria betsaka ny namanao am'ireny amiteny ozy ahako hoe ny eloko ibabona ozy ny gasy motrariny za zany raha mijeriny marina fa groupe le fotoanam-panjakana rehefa be de be le maty satria mety avamy tsy fantatro hoe ny mayonisy nafarana vansinina ve sa menaka ve sa ketsapo ve zany tsinona ny atao amin'ny fety rehefa tratra lizy zay vao ny groupe le menaka ohatry zao to isako hoe ny eloka ibabona ry zalamo motrariny fa maninona nefa tsy tenenina mivoaka fotsiny de avoa izy tsy manatsiny maty tsy manatsiny ny samborona tsy manatsiny de lasa midisadisa be le izy amin'ny zavatra mitranga zay zany ary tsy azo adony koa ny toetsay malagasy fa malagasy nge ohatra ny amin'ny baolina ihany ny fiainany malagasy tsy resy amin'ny baolina zany mihitsy hoa arapaina aloha zareo le mpanao pétanque na inona moa zany inona boribory moa ny fitenitsika azy fa na resy mbola tsy hitako tsara moa inona marina izy fa hoe tomponakitsika amin'ny anankiray am'ireo zavatra hoe teny efa tsara zany mba misy manana ny gasy zany fo zako hoe ny gasy tsy matimaty foana zany mitovy amin'ny baolina ihany gasy tsy resy zany fa ny arbitre foana amin'ny mangalatra zay raha mijery baolina ianao tsisy efa am'izay koa malagasy tsy matimaty foana zany raha mipetraka any amin'ny faritra ianao de mihitsy anao mosavy zay ka eo ny mapetraka de moa le fitondram-panjakana zay mpanao politika ndray hoe no anamafy an'izany zavatra efa lany andro zany tsy jero rehefa scientifique io rehefa analyse de analyse inona le izy inona ny antidotiny na inona ny fanafodiny ahoana ny atsabona an'izay mbola tavelao am'izay fotoan'izay hoe tena fanafody hitanao tena meloko mariny reto ary taizany nahitany an'le singa zay tsisy palala singa aloha ny anarany eto singa aloha ny anarany eto hatramin'izao zay zany a no mahatonga miteny hoe mafy zany voatazona pony zany a efa hita reny zavatra misy tsy tsara ohatra ny fihavana ny zavatra tsotra tsisy hidiran'ny politika am'izany mihitsy tena fiangaviana mihitsy ny zany ary matona maly ny taony rehefa nitabataba misy miaino any zany le zavatra teneniko fa tsy de miresaka anevitra loatra de zay be de be nge ny azo atao ataovy contrôle judiciaire izy ataovy asiany résidence fiky mandra-pamoahanao a ny zavatra tena izy a de tsy samborindray izy raha zay a no tokony ho atao satria rehefa mpamon'olona de mpamon'olona fa rehefa tsy manatsiny kosa de tsy manatsiny iny mahakasika an'le hoe tany amin'ny faritra indray nisy an'le fahabozinana ara-tsakafo nandeha moa le resaka menaka tany Antsirabe tany efa nisy nidorana mihitsy a navoaka le nisy an'izany tany ka misy singa nge zany fahazondalana avy any amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ty tsikilany de mivoaka indray hoe tsy nahazo fahazondalana tany amin'ny ministera ty menaka ety zay niteraka aretina tao Antsirabe tao a tany Kongo ihany koa nisy an'ilay fahatyolona vokatry ny tazomoka fandraisana andraikitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka zany fahitana Alain Remseza aiza ho aiza am'izao fotoana zao tokony atsapatena ve le mihitra hoe ametra-pialana fa tsy mahomby ny ministera rehetra eto Madagasikara de manana rafitra ray izy atao hoe ny inspection misy inspecteur ary ny ao amin'ny commerce ny tena manana be indrindra an'io rehefa manontany mpiasa ny commerce raha ohatra izy zany hoe ny anadalana na nanao administrateur civil reny inana inspecteur efa ambony be mihitsy zany anjaran'ny inspecteur nanara-maso an'izany zay ny voalohany nanjara nahoana ny natafidiran'le entana fantatra zao fa misy pozina nefa tafiditra ihany zay nge le zavatra atao raha ohatra tena anasy ny inspecteur zareo ny tokony asa voalohany tena Amerika Sina
ty mbola atao daholo tonga de nisy zazanarary teo de tonga de hita teo daholo ny sakafo maninona tsy tonga de nalainy inspecteur en commerce tena atao analyzy miala eo Amerika Sina makeo amin'ny institut Pasteur any 7 kilomètre tara misy ary ny institut Pasteur de any frantsay ary tena manamaizy azy aloha amin'ny fahalalako azy zay vao nasina kely koa nandeha nakany amin'ny Ravangy Andrena valina de netiko ihany ko satria inspecteur manahirana de nateriko tery amin'ny misy tery laboratoire ery ambonin'ny Saint-Michel lery eo Ambatonakanga eo koa misy ao de ampitahako nenyreo tsika zao misy fa tonga reo de nilavina tolo tsy sisy fa alefasany avelany io eo zany le fanontaniana zay de lany ny tapabolana de namoaka zavatra za aloha mijeny an'ireny hoe singa hono ohatrany hoe sito mahery zany le zavatra resahana voany sito mahery hono re olona re de la zay singa tsy milaza inona mihitsy tsy hainao ny anarany tsy hainao scientifiquement inona le tsy hainao ahoana le zay mahatonga miteny an'izany isako hoe maninona raha tsaratra am'izay zany andao ataontsika ara-pahivanana le izy satria vahoaka malagasy no mijaly am'izany zay zany le tokony hitarisina azy raha jerenao fa ny fanoirana eny ka tsisy de miresaka an'io za rery zao no tena miresaka an'izy io gaga ianao ohatran'ny délestage koa tany tsy de misy fanoirana loatra miresaka ny jiro tapa akava mety manana panneau solaire daholo angamba le tsy hitan'le ony aizany maty aizany velona fa raha mahagaga ao mahatsapa an'izany zay mahatonga le fanoirana zany ange tsy hitako loatra hoe aiza inona ny tena toerany fa rehefa miteny de niandra tsoelona de mifanompa amitsaiko resaka sandy resaka fahaizana za tsy miditra am'izany any fantako ny fiainam-bahoaka ary tsy miala fa tsy ny raharam-bahoaka sy ny raharam-pirenena raha izay nisamborana kadraokory moa fa de mihinana kakazo sy zalahy de saiko za efa mitaona active moa tsy herintaona any enim-bolana any de fa aleo fateo lery zay za zany am'izao de mahita mihitsy hoe tena mikosofahana ny demokrasia eto amintsika am'izany resaka ataoko zany fa rehefa zay ihany noho izy andoranga de eto de alao de alao hatram'izay farany eto fa mety zany ny film de makasitraka ny andanana ny firenena makany amin'ny fanavoazana ny mandaa ny mpitondra am'izao fotoana zao izy rehetra mihitsy kajany filoham-pirenena tsony de miverana na neny solom-bava-panjakana na neny lolo-panjakana na neny fokontany président fokontany mpanjakana izy daholo zany vela asa sina fifidianana tsony fa anao tonga de ekena de vita za manao tokony eo amin'ny antemimera ihany de fa ao ihany de fa manaiky ny antemimera hoe da zay lany beso maro fa de ampina indray ny mandahanay tsy maninona fa de sa mety tsika inona ny olana zay so de le rafitra ara-politika mihitsy zany mila ovaina raha izay any Alain Remsy zay hoe antoko mpanohitra de mpiaraka amin'ny fitondrana anankiroa ihany fa tsy miparitadritaka ohatran'izao zay ny tokony ho izy aloha tsy zay zava-misy tsy mahavita mamondrona le tena mpanohitra tsy zay ny zava-misy efa elany zany no resahana fa tsy vita tsy zay ny zava-misy zao de tavitsika de za tena manao mihitsy inona ny tapatapany alao andeha zany zay mamposika ny fiangonana ny protestant ny katolika ny anglikana ny FLM fidio ny mandaa fa manaraka andray ataovy ampio inefatra indimy fa tena iadana ny malagasy tsanganonareo manao fampelezan-kevitra hanorevitra ny malagasy alefaso indray ny mandaa ray hôtely efatra dimy amboniny fa 5 ty merci za de manao ohatra zany koa ny société civile mitsangana zay mpanao politika manitsatokisana fa sao de hoe mamosava miteny an'izany fa alao zareo tsy mpanao politika mitenenana an'izany raha ny société civile mitsangana ny mpiaro ny zo ampanjify tena raha mila saosy kely nareo anapinda fa niara 2005 na 10,000 mbola mbotaka hatrany tonga de mandiana mihitsy milaza hoe ka tsy tokanao inona mitsangana tonga de atao alao anao hoanintsika fa jirama zany mety eo foana io maninona mora mitovy amin'ny raha Madagasikara mizenga mitaingina an'io maninona mora mitovy amin'ny lalambe mandeha tongotra zay ara tsy maninona ko inona ny olana zay nitenenako an'izany alefaso zay janony eto Alain Ndremiseza tsy miala eto Madagasikara no azava ny resaka ary Alain Ndremiseza tsy manana karapanondro afa-tsy ny karapanondro malagasy fa za teraka tamin'ny impolo zany io manana zo ao frantsay za tompoky frantsay fa gasy be taka lao zavany resaka fa de alao miara-maty eto tsisy olana
zay ny tetafina de ndao ary zany anatra afaka mampiampanatreny a de mavita mahazo lokandroany afaka maneny mitady hevitra any de mahazo ny ena rapitso ndao zay zany ny tetafina de ndao ary samy tsara tsodrano a de samyny ahitany soa eto am'ty fireneny ty tsika menakavy mahakasika ny Élysée Pars ndray fahitan'Andriamatoa Alain Mseza iny zany Élysée Pars zany nosy manodidina moa zany zay botola Frantsa nosy ny frantsay ve ty resahanao manahoana ny fahitanao an'izany nosy ny frantsay amboary tsara aloha ty Élysée Pars nosy malagasy izy ireo zany mantsy hoe miparitaritaka nosy miparitaritaka tsy te tena anarany zany reo la Frantsa moa le nosy ny la Frantsa le donginy fa efa voafatra hoe any Madagasikara reo fa tsy miatra zao firenena mikambana anko firenena mikambana nge mamoaka résolution zay ngamba ny professeur Ranjeva olona mahay tsara an'izany teny an'izany hoe azotsika iny fa iny nge résolution hoe tsy misy tsy milafiny international tsisy mbola maramila na polisy afaka ny andidianizana raha kotanao an'izao hoe zay iny tsy azafaina amin'ny vahoaka malagasy ka navoaka injato ao ary io de tsisy dikany na itapatapitomany eto atsika tsy anyny tokony hidivana an'io fa tony ahoana sa tsy teny tsy teny afa alao aloha nge vitany mandat fito valo sivy tsika miresaka tsy anyny tokony hidivana an'io zay zany mba teneniko amireo mahay lalàna sy anina tsy mety tsy tovy manko mo fahaizana sy mifandinian-javatra tsy anyny tokony hidivana an'io tsy any mihitsy ny tokony hanaovantsika azy so de hoe anafika zany anafika izy anao anafika eny amin'ny renosy reo misy miaramila Frantsa miambina enao tsy eritrereto fenao jereny amin'ny satellite eny ambony ianao te fahitany tranonako penila tenina raha ataony mamay efa miavina ton'inona tsy anyny hidivana aminy fa manana mihitsy tsika vaolana izay apaka ampasarotra ho an'ny frantsay ny fomba fanaovana an'io fa mitandremo tsara ny tenin'ny frantsay izy any milasy naregny hoe izy mitakany io fa mbola zay mamelona anareo asa timo zany ary tsy vitan'izany fa ny olona aminareo frantsay aminay ihany de teny am'izay azao zany iady ianao voalohany aloha reo olona nalefa tao anatin'iny délégation nandeha tany iny raha tsy diso avereny ao tamiko na diso roa apateliny de fa niasa tao ministère ny affaires étrangères atao le na efa nitana ndraiky ty ambony tao ministère ny affaires étrangères teto Madagasikara raha izay nanditin'izay taona sy andro nandeha zay tsy mbola renao vafa sazo ministre ny affaires étrangères technicien nabe raha efa nare azy fe nareo teny tompo lasy tompoko vavy amy maministra de za manamafy fangasy io efa nareve anao antany anao tsy mbola narenao manao amiko tsy nare za ko tsy nare izy ny efa nare tsy misy izay ve no alefanao iady any ka tsy efa mazava-peny ady mbola vo manomboka de zay faharoa ohatran'ny baolina ihany io rangatia mahatonga asiana match retour de amin'iny ianao ny tena mamely raha mbany aminao match retour anao mitany ozy anao mitany anao hitako ozy anao de any amin'ny tanin'olona mangalatra ny taninao no andeha fantanina tsotra ho an'ny malagasy alefaso ny mandamy ray fito valo sivy folo fa ny film de tena takoro mety be zao tsara tsodrano tena mety be zao zay na zavaiko an'io zavateo zay inona ndray no dokotorokory ndray koatran'izany zay de tongany ianao de mandeha ny adevitra fonga ny adevitra tany hoe iza mazo makatsy iza makaro tsy ho aniza le tany aloha de nyrena voakany ianao mihitsy mamoaka manangataka ihany zay hoe mba alao mimpanjononay mba afaka manjonony akekikeny o rangaty aza manao nay tondro fa tena makamo zany rehefa anazy ny tany de anazy ny zone de pas géométrique sy ny plateau continental manaraka ary tsy nianatra aza manadalana etya zay ka anatonay izy anao mamaramila dolo mipetraka ao am'izao aloha de zay fipetrany za tsy afaka ny teny hoe ahoana ny za ko tsy teny mihitsy satria zay vaolana petraka tsisy tonga any am'izay loany satria dondrona ny manao azy zay tsy mamaiky ny tena no dondrona ve zany za tsy manindry azy izy fa fomba fiteneny zany mataonao tsy nafatbaolina de tsy mahay anao zany ny mpanao tsika zao mpanao kanetim-by atsika zao naresy de mahay zany bravo tena ao zany fa raha ny dondrona nalefanao tany de tsy naresy reo zay za tsy afaka tsy fanenjika indren'olo zany fa ny résultat ny tenenako an'izany raha tonga teto amy résultat hoe iny fa nentinay manaraka anay le nosy nalain'ny olona de iny de bita hoady zay bitaka herinandro tsy zany ny zava-misy de mbola iona ndray hony mbola tsy lazainao koa aiza koa le iona namboniny zany
Moliona eto Madagasikara. Zany zao raha zany teneniko lao afa iontsika valao amin'ily zay pasa miona zany zao de efa tetika ray alao ny amin'ily zay pasa raha ngaty miona mamasina télé sy radio mba afaka miditra to zay hitangasy ohatran'izao izy ty tsy tompoko zay fotsiny de vitanao hoe olona tsy ady itsika zany am'izao fotoana zao a de tantanan'olombitsy zay tsy meritreritra afa-tsy ny tompontsoany manokana sy ny tompontsoan'olo-kafa zay hitako zava-misy de mialatsiny afa akory atao anao tsisy basy anao tsisy grenady anao tsisy fediny anao vavanao rehefa tsy afaky ny teny firy aminareo zao radiony afaka sy télé afaka miteny sa ohatrany tsy maretsonina ny olona miteny zay zany de za mety manao veloma mivoaka malagasy mety farany a zany miteny ato fa mety efa radio tiako fa tsy azo tenenana akory afaka pitso de mifampijerijery mifampikopakopa kely nalakely iny akory atao mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara eo amin'ny raisam-pirenena izay ihany a ny banky raisam-pirenena hoy ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena no mifehy ny toe-karena eto Madagasikara ny teti-bolam-panjakana amin'izao de efa ny banky raisam-pirenena no mamaritra an'izany a solombavim-bahoaka teo tsy navitana nintsy an'izany tsy tafiditra tao anatin'ny tetiandro solombavim-bahoaka zany a manahoana ny fahitanao andreo hoe etra ho takina amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao lazainao fa mandroso moa zany le firenena raha hoe anitatra amin'ny fotoam-piasany Andry Rajoelina tokony ampina ny fijeriko azy io a reo mpindram-bola reo a ny sandam-bola alaina aminy de tokony ampina tsy ampy roapolo anina fa tokony 10 isan-jato no alaina aminy ka zao nefa de fa mare indray fa hoe tsy ho alaina amin'ny rehetra ndray nefa lalàna ho an'ny rehetra ny voaka lalàna ho an'ny rehetra ny lany tao de hoe tsy alaina amin'io ny saram-bambem-bahoaka atraiza moa ny saram-bambem-bahoaka iza le saram-bambem-bahoaka entreprise ve saram-bambem-bahoaka satria sara azo sara ho alaina amin'ny karana ihany zany izy io zay ny fanontaniana ka maninona tsy tonga de impôt sur les karana ny natao satria ny zavatra tsotra matony olona mindram-bola de tsy manana amin'ny hevitra tony atao ka matoanao mame sandam-bola nefa sandam-bolany a de mampitombo ny fahantrany ianao zany aty aoriana voitenao ray lehibe aloha kara loatra ka nio zany rehefa tsisy mataitra ny rehetra de alao alefa ny troisième mandat quatrième mandat cinquième mandat an'io fitondrana io mihitsy satria azadino fa tsy filoham-pirenena reny mahazo mandat fa zay le manaraka azy rehetrarehetra reo zany de tsy maintsy averina hiditra ako tsy hitako mihitsy reo alana zavy mikikakika mitabataba miteniteny foany erianany merci président taonday aloha fahatelo fanefatra fatimy de za ho alanao ady be avoakako etolo ny dossier anao zay zany zay le ka rakoa tsisy akory atao avy zay zany ny zava-misy de zay ny ainatsika de manome tsodrano malagasy maliova malasana alefaso zay fa tsisy amony tena kosa eto ipetraka fotsiny eto de hoe tsy hanao ninina fa de zay zany lalany antotsika rehetra no 100% possible ve zany 100% zany ahoana tsy possible an'izany amin'ny alalan'inona le vola amin'ny alalan'ny 100% izy mpanohatra 100% zany de 100% tsisy an'izany eo lany 100% fa za me tsara velatra itsony tao amin'ny antenimieram-pirenena nisy an'izany fa ty mantsy fifidianana vahoaka mihitsy ny fidy manahoana ny fahitan'Andriamatoa Alaindremisé zany le hoe 100% tena 100% manaiky daholo tsika rehetra fa tena miadana ary tokony andetsika makany amin'ny fanalavana ny fotoam-piasany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ny miresaka basy toliara ihany koa tiako hidirana ihany andeha ve zany basy toliara fa tsisy anohatra tonga de ameko vaovao anao amin'izao fotoana izao ny filoha pirenena amerikanina Trump de nanasa filoha-pirenena afrikanina vitsivitsy zay ivena manana arena ambany tany tena enjana tsy ao anatin'izany ange malagasy tsy atsika zany hoe tsisy dikany amin'ny mihitsy ny zavatra atao ty na andeha io na hitsany zay mifoka voalohany faharoa tsy ny basy tuliarany ny olany fa ny fomba azahoana manao ny basy tuliara tsy afatin'ny malagasy tena androso be ny tuliara amin'ny basy amin'ny basy tuliara io ny amin'ny faritra ina moa zany zao ny azo tamin'io amin'izao tsika miteny zao sy mitovy any QMM sy ina ny azontsika amin'ny QMM ina ny azontsika amin'ny ambatovy ina ny azontsika amin'ny kromika zay efa tamin'ny alohan'ny fanjanahantany tany amin'ny fanjanahantany ny efa nitsandrahana tsisy de manome ohatra ray fotsiny aby tonga de ho teneniko ny any hitako de zao za ranga ty miala eto Antananarivo mandeha any Mahambo any amiko
manao roa andro aizany fasimaity aizany volan'ny fasimaity hoana tsy amboarina ny lalana any RN2 RN5 mba mandeha tonga de adiny enina de tonga any zay ny fanontaniana petraka tsy mitady zavatra anao ohatry manao autoroute tsika sao mbola tsy vita ihany RN2 sy RN5 de manao autoroute koa tsika vita rovina io kosa aloha everiko fa raha io autoroute io ilaina 3e 4e 5e mandat io ilaina an'izany io ny ilaina io amiko raha io fandehany io ohatrany efa firy izay 25 kilometre sa 26 samy mana filazany zay moa misotona memotra zareo misotona mantoso ka inany olana zay ny zava-misy eto zay ka de ataonao fa de zay zany so de fa misy mandoka ihany le izy eo zany mibasy toliara ao ka hoe mangingina ty amin'ny resaka fitokonana jiramasy resaka fanampozinana tytsika fa so de fa hoe tonga ao ny fiara de anjaran'ny vahoaka mety ho zany anjaran'ny vahoaka malagasy mitiry an'izany sy mitady ny tena lalana tiany ale tsy na mibasy toliara gne lasa guerre civile raha io mito misy ny manaiky misy ny tsy manaiky misy ifamono zany ny malagasy ary mety misy mamposika am'izany mihitsy ny malagasy kanefa koa raha tsy famono aninona zany fanjakana n'ohatra ny efa manaikiko zany olana daholo zaka de ataovy basy toliara toliara manontolo zay ny agny hevitra tonga de trandrao daholo atrany anaty lakozien'ny olona trandrao daholo de alaivo daholo vita le faizany masikoro zao ny eritreretina hoe atatao izy ireo ataotsika ombomanga kely sa dia zay tsy maintsy de dao isako moa miteny anao fa tsotrandrahany koa ombomanga kely raha fa vavaka kelikely zany mety hitranga zay de ka ina moa zao tsy lasa ny sonosy ny karana sy mivazasiny any zay de tavo malagasy de alao andeha fotoana tokony fatsapana an'izany alao andeha fa za mandany andro de alao samy eto zany de zay ray maty farany zay nge zao le dikany zay ray maty farany samy ty kely zay ray maty farany ny any amin'ny faritra avaratra iny misy olana ihany koa ny nosy sakatia manahoana ny nosy ranja nosy sakatia misy nosy maromaro mihitsy izy ao le hoe nandeha ny resaka teo hoe eo alain'ny arabina nambarana teo anivon'ny ministera fa efa hoe atao zone économique manahoana ny fahitana andreo le serasera-panjakana mihitsy zany manoloana an'ireny le izy agny raha mijery amiko efa natao projet le izy efa nomaniny fa saingy ny olona koa zay adihevitra aminao mangatoka hoe hovidinao mety latabatry ty ok mety fa hoana anizy aloha le latabatra zay ka anao expropriation ny olona rehetra io zany ny fanjakana ho alana daholo ny mponina mipetraka ho alana ny entreprise efa ao alana ny hôtely ao alana ny inao de mijery an'izany le vahiny to zay hoe ratsy be ty aiza moa ny afantaranao na firy mandahan'le filotsena mo itoy na tsy itoy andraho izy io le andana aloha ataovy mandahanao raha melava mandahanao de mity zay mety mipampiasa vola ve zany ny abrisque ihany koa ampiasan'le hoe sehatra politika ahafahany manao asany tena mifandray ireo tsika moa tsy ampy fianarany tsika tsy ampy fahalalanytsika de mandeha fotsiny tsy raha tena ohatrany io mbela akitsiny rery vahoaka sy malagasy fa fomba fiteny zany fa tsy averitsika ary tsy fanaratsiny zany fa sako nge malagasy mandeha ohatrany io bokeo fa zany mihitsy mitranga raha jerenao zao de jereo nataony Trump any Ukraine raha manome anay terra la mameny zavatra tandrana iny de tsy alana ela izy amin'ny Zelensky raha vao manay anke de zay tsy anome basy ndray aloha aninona ny renany re tsy anaiky an'le fanarahana aminy zany daholo tompontsoa daholo ire tompontsoa manokana daholo io fanjaratsika ny miaro ny tenatsika amin'ny fanjakana maro atsika sy amin'ny fitondrana misy fitiavan-tanindrazana misy fahaiza manao ary manana draiky efa hitondratsika makany amin'ny fampandrosoana any Sainte Marie ny filan-kevitry ny ministra araky ny efa natsidika teo ihany tety faritra zany azy aloha satria tany Majanga tany Nosbe Toliara Fianaratsoa ty ndray zany ao Sainte Marie no nataterana azy mifanindran-dalana amina hetsika moa izy io fa hitanao an'ity fitetezam-patra toy ny mpitondra fanjakana ity tsy misy vahaolana any amin'ny faritra mihitsy anefa le zavatra atao fa toy ny natao eny Avoloa ihany le filan-kevitry ny ministra sy ny zavatra ho tapahana amin'ireny fa fitokanana angamba no hoe misongadina amina zavatra andehanan'ireo délégation natariany any Rajoelina amin'izao fotoana zao mavesatra de mazevatra amiko tampom-bola mpanjakana ny zavatra ohatr'ireny satria fotsiny raha ny ministra rompo telopolo tsy misy andeha tomobile ngereo aizany elany eto Antananarivo andeha Tomasina iala Tomasina andeha any Mambo epita eo amiko zany ao andeha ho any Sainte Marie
de eo meo am'izay mivesatry ny kitapom-bolam-panjakana am'izany zavatra fietsehanao ohatry reny fa raha ohatra ka le fangalana vola fandaniam-bola ao amin'ny kitapo-panjakana ka hitana tombotsoa avo 3 enina avo 5 enina de mba hitanao zany hoe nandeha tariza i satria zao nytiana ho azo fa tsy nahita tatitra mihitsy aho hoe inona fa de nitondrona hoanina indray ihanina de natao an'izona ihany fa tsy hitako loatra hoe nakanja i satria nahoana nitrondro ao de alainy vazaha daholy a ka noho izany tsy manaiky an'izany tsonzay mba taitra ihany anaika zany zao ohatra manome ohatra zany oa be de be zay zany mahatonga amiteny fesatra be amin'ny kitapom-bolam-panjakana io kanefa kosa efa manamora ny fampelezan-kevitra zany hoe kandida-panjakana arabaky teny mihitsy fe zany a lay fitolofoloam-pirenena raha nala fotoam-piasany anitatra an'le hoe hanao fampelezan-kevitra tsy maintsy zany raha référendum mange anao de kandida-panjakana satria ny fanontaniana hoe eny sa tsy zay efa manodidina azy koa moa mpahalalana am'izao fotoana zao a tsy navita nanohitra an'izany hoe fitsarana avim-balalampandrenina zany ianareo mpanao politika ny taona 2024 vita le fifidianana am'izao fotoana zao a inona no ataonareo am'izay zany a ao aorinan'lay hoe kevala zay ko anao zay ko efa miteny anao azy zay mihitsy ny mety zay tsy fampiatsara velatsy de efa niteny manova fasana ny avelana nareo diaspora aza mandany andro rakoto sy rabe aza miverina misesisesy tamin'ny Facebook eo fa tsy mahatonga makay zany fa de andana manamboatra fasana aloha mitedava vola de amboako fa nareo tsy ho tafody eto mandrakizay rizo zava mitrango zao mazava be zany teniko zany zay nisy an'ilay resaka colonel iny manambonahitra teo mo colonel zany hoe Patrick mianarany tsy maintsy manona izy nanao politika ko izy mitabataba amin'ny Facebook fe mitovy ihany zany teny anaran'olona ianao miteny inny ianao dikan'izany ianao mitodika amin'ny vahoaka ianao miteny zao 20 taona sazy miatra hatranomaiziny tsy eto Madagasikara izy eny ao kinona moka izy angetsy ao anaovana indray hoy ny anaovana didy fampisamborana internationaly efa maromaro hitako za vao nangiteny eo hitako zany tsy fa ny azo lazaina hoe tena nanantena be any colonel Patrick mieno a izy am'izao fotoana zao mahita izy iza moa tsy malala azy tsy miresaka aminy fa de ozy aho hoe tena nanantena be anao ialay andre misy zay ny zava-tsy vitako ny vita ny tirangaty tena zay vao tena isy fanovana no fotony raha-pirenena ho amin'ny tirangaty fa tena izy any andafy zay zany lagaga za ty mbola eto Madagasikara ihany koatra ndehandembanao ohatra reny sao de misy miantoka be andeha hoany voalohany faharoa le fitenen'le izy de tena hoe hoavitra amin'ny malagasy rapitso tena hoavitra ary za tena nantenan'izany mihitsy colonel miteny an'izany ngambo ty colonel Traoré no ataoko anarany indrisy nefa fa de hitatsika io fa dia tsy avita ohatran'ireny tany amin'ny sivy-soaroarivo reny tsony ve zany mety hoe tafika tafika ahoana olona reny iny fa tsy nitafika ray manontolo hoe misy an'izany colonel Charles zany tsy tany loha tany navita zavatra tsy zany mbola nisy hafa koa ny araka taminy teo ao tsy haiko de zareo ny mila nytanina hoe zao zany nitondranareo ny firenena zay ny tiako anytanina zao ve nitondranareo ny firenena zay ny manao amika okey ndao alefa le izy zao zany le zavatra de tafina zay ny fanontania ary tsy misy azo atao fa tsy maintsy zao ny ena malagasy zay ny todiako am'le colonel Patrick ohatra ny lavitra ihany ianao any andafy ianao no hiady tolona ho an'ny malagasy rangatea tena miteny an'izany maninona raha nangingina tao aloha de nafotan'izay zay vao nitabataba zao anao manahirina avy anao mitabataba ianao tsy eo zay maty ny anoanana eto zay angamba no avaliko azy fa de ireny moa zava-misy tesaka hoe fa any ianao de aleo aloha misy an'ireny zay tsy misy kosa zay zany de mivavaka mafytsika ho an'ny firenena de mitadiny lalana azahoana mandeha ahoana antsika moa tsy vavaka ko paradis ary ve ho azotsika tsy mbola tseoko nahoana tsy mba azo mbo tsaratsara kokoa no zao tsika zay nge mahatonga ny fiangonana ninona alefaso fa mety be zao tokony anao fampelezan-kevitra to fa ny manginany tsy mety
ny tsy manan-kevitra ny tsy mety ohatrany Jesosy ny reko ny teny an'izay hoe tsy tiako ny matimaty ka de ambava ho nampo mieritreritra zay no lefantsika amin'ny vahoaka malagasy. Tany aloha tany navita ny hetsika za mpiasa mpanjakana zany maninona amin'izao fotoana izao ny tena hoe tsy mahavita ntsony fa lasa mifona rehefa manao fitakina ny ray andro roa andro aorianan'izay lasa mifona lasa mangina miforotra amin'izao fotoana izao laindray miseza hitantsika angamba reny ny mpiasa ny jirama maly ny tokony androany miasa hitantsika ny mpampianatra mpikariko eny amin'ny anjerimanontolo tsy mahavita hoe miresaka intsony mahavita miteny taoriana indreny fanambarana ny sesilany ny taona 2024 reny ny mpiasa ny fahasalamana ny mpampianatra mitaky ny vacation tsy mahavita ntsony amin'izao fotoana izao mety hoe misy satria le hery rehetra mifanohitra na mifanampy eto amin'ny firenena de efa tsisy fitiavan-tanindrazana ntsony io nge ny fitiavan-tanindrazana mibaiko anao de lasy anao nafantatao zao ary hoe miatra manainy ty fa indrisy fa efa tsisy tsony le fitiavan-tanindrazana fitiavam-bola ny petsaka angamba fitiavan-tseza ny petsaka fa raha ny tanindrazana zany de fa hitanao efa ataon'ny olona paiso akady io izy de samy manaiky daholo de eo tsika mahita ny vokany eo tsika mahita ny hafarany fa tsisy zavatra mihitsy everiko fa mandeha ohatr'izao firenena rehetra eto an-tany ka tsy nisy fahatsiarovan-tena fahatsiarovan-tsaina fitsangana amin'ny manam-panahy sy ny tia tanindrazana iotra sy hanatsara ny fiainany tsirairay avy. Jirama société anonyme mandeha be io resaka eo amin'izao fotoana izao hoe any amin'ny sehatra tsy miankina raha ny fanaonana hoe société anonyme ny lalàna any manao azy société anonyme ahoana tena iroso amin'izay privatisation zay hoe de tsy haiko mihitsy aloha fa de raha za mijery azy de tsy zay mihitsy ngeny avan'olany ary iza moa zany ny anjifa jirama raha ohatra ka zao ary anao efa mandoa 100 000 ariary de ho lasa 300 000 ariary alonay tsisy jiro ihany tovy amin'ny délestage ihany zany ary ahita lozy re olona manao hoe mieritreritra izy amin'izay de ho betsaka ny mpanjifa anay monopole fa milaza anao fa ho ajanony malagasy io jiro sy rano mety anao ahoana zany ny fiarian'ny olona raha hoe ajanona le jirama ho ratsy fa de zay no izy ka atao hoany fa izay ny zavatra hitranga indrindra amin'ny tanàn-dehibe zany neny ambanivohitra moa fa tsy misy raha teo fa tsy ho zakan'ny olona mihitsy ny fanjofanana io ary efa be dehibe mandeha mantady manao solaire manao mitady efitra mangady tany anaovana angalana rano be dia be ary mamposika amin'ny malagasy amin'izany miverina andoha rano tena zay mihitsy misy ka ny lala-masinina malagasy nge zao miverina andoha rano eo ny lala-masinina fa tsisy masinina ny era Madagasikara nge zao potika tanteraka tsy haintsony tsara dimo le isa Madagasikara airlines sa inny tsy haintsony efa mandeha korotam-bis isa le zany zava-misy ka teo atao an'izay koa le tsara tsotrany mety zany mahatsara amin'ny malagasy zany ary everiko fa izany mihitsy ny tokony aposihana an'ireo izay mitondra fanjakana manao an'izany hanohy ny ezany amin'izany satria tena faly malagasy amin'izany zavatra mitranga zany. Andriamatoa Laindray Miseza, inona no afatra avy aminao ho an'ny mpanaraka sy amin'ny tianan'ireo voaresaka ireo tapitra zany ny fotoanantsika tamin'ity andro any zavatra ho teneniko satria mety fa tsy betsaka ntsony ny fotoana ionana satria tsy hay ntsony rehefa tsisy ny demokrasia de tsy maintsy mangina ianao zavatra miteny resaka hoe mieritsereta tsara vahoaka malagasy de mivavah tsara isan-kalahady ny latsinainy ny talata ny larobia ny lakamisy zoma ny sabotsy de ny lahady indray fa tsisy afa-tsy Andriamanitra sisa ny mahavahany olana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka tsika miny de vavah mafy tsika nakoako fa mety ho avy ihany le masoandro vaovao ho an'ny malagasy tsirairay avy.